Fahasalatona miabo ny tananao eritrereto sady hoe manoloana ny seza fianganan'Andriamanitra ianao. Raha tsy izay ka hiala tao amin'ity izao tontolo izao ity isika, na tsy maintsy miala tao amin'izao tontolo izao ianao ka mantana an'ilay toerana sarobidy eny an-danitra dia tsy maintsy tio averimberitsika indray andro any hanome voninahitra an'Andriamanitra. Any tsy misy fitoriana intsony hoe bebany fa fanomezana voninahitra azy fotsiny tsotra izao. Ankehitriny ianao raha tena hifandray amin'ny lalina dia kasika anao ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny jiro ity. Eritrereto manoloana ny seza fianganan'Andriamanitra ianao ary miara-midery amin'ireo olona marobe izay efa mipetraka any amin'ireo mponin-lanitra amin'izao fotoana izao. Indray andro any ianao dia tsy maintsy mapetraka Andriamanitra eo amin'ny lohanao ilay satroboninahitra lehibe izay efa miandry anao. Raha tena hifantoka ianao tao anatin'izao hery izao dia hikorenao aminao ilay olona ramonaina velona avy amin'ny seza fianganan'Andriamanitra. Hamelomelona ny mety maty rehetra ao anatin'ny vatanao, hiteraka famoronana ao anatin'ny organanao jiaby, anio ao anatin'ny nitra mihitsy. Raha vonona ianao ny hifandray amin'ny herin'Andriamanitra dia mahasikasika anao izy. Sina